isan'andro mahafinaritra hatonga ny isan'andronao hahafinaritra hatonga ny isan'andronao ikonty ary ametraka marika izay tsy afaka ho fafana amin'izanao nosokatan'ny bishop Patrick Andrianarivo sy révérend Fara Andrianarivo isan'andro mahafinaritra natao indrindra hatonga ny isan'andronao mahafinaritra. Matrakiza yedera
fomba fampianarana nareo mpampianatra mampianatra rehetrarehetra dia manana traikefa tokoa. Raha resaka cadre aloha tena tsara, izay koa voafetra be anaty kilasy dia voara-maso tsara. Tena sérieux ianao no avinao mieritreritra carrière tsara sy hanangan-javatra, ILC ny toerana mety aminao. Raha manana vision lehibe ianao na tia hanana vision goavana sady teo lasa lavitra, ILC ny tena hitako mety aminao. Je trouve que ILC correspond plus à mes attentes. Non seulement ici j'ai trouvé qu'une grande carrière s'ouvre devant moi, mais également de grandes visions. If you want to have an assured career, we invite you to join us at ILC. dia falmiaravantsika rehetra indray izay amin'ity anio tia ary manona ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranonao na izay toerana ampiatranonao sy mifandarana sao. Eny tompoko falmiaranolotra finaritra ny arahabantsika rehetra mpijery-tsaina indray izay amin'ity anio tia ary ety am-piandohana dia tia sady anentana anao anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany satria afinaritra dia afinaritra ny fiarahantsika ao anatin'ny fandarantsika androany. Melohany irosoantsika amin'ny ten'Andriamanitra izay ifampaharizantsika dia te-hankasitraka manokana ako ho antsika rehetra era Madagasikara satria ny ampitan-dranomasina izay manaraka ny fandaharana na amin'ny fahitalavitra na amin'ny canal satellite izany izay mampahery anay mamporisika anay hatrany milaza ny ako ny fandaharana amintsika rehetra ary mitona ny olo ihany koa anaraka ny fandaharana misaotra anao na atoky atao anatin'ny fiarahantsika atao anatin'izao fandaharana izao ny tompo any ahasoanao mandrakariva zava-tompoka te hisotra ihany koa aho ny tompona andraikitra manokana ny fahitalavitra izay mampiantrano ny fandaharana mbola name anay hatrany alalana ahafana mitoro ny filazantsara mizara ny ten'Andriamanitra ho an'ny vahoaka rehetrarehetra tsy hakanavaka na izana izy mino ahafantondra soa na ho an'ny fahitalavitra no an'ny mpanaraka ny fandaharana ny fampianarana sy ny ten'Andriamanitra izay araina eto. Eny ary Bishop amin'ity anio ity moa tsika dia efa mamaraparana sady tiany taona ary efa nany olona ary azo lazaina efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana izay efa hifantohana amin'ny fety sy maro samihafa kanefa ny indrindra ny teboka satria ny fety atao ny taona hifarana fa ahoana koa ny toy an'ny tantara. Matetika moa ny olona dia rehefa farany taona dia indraindray lasa ilay mpanafona isainany hoe inona zao ny tsy nety inona nanananana fa ny zavatra voalohany tiako tenenanao dia izao na inona ny tranga tamin'ny fiainanao matoy ianao mbola natratra ny farany taona azadino fa misy tanin'Andriamanitra mihazona ny fiainanao na mafy namora ny zavatra ny tranga io ange ny zavatra izay hitreritsika ary nanay fa mafy ny tena marina atio aoriana dia hitantsika hoe soa ary nandalo an'ireny mba hianarako zavatra sy afahako mitombo misimisy ka ho iaho hoe nanahoana ny zavatra niseho mamela hiteny hoe misora amin'ny zavatra rehetra fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ao antsika. Izay indrindra izy Bishop satria indray rehefa ao anatin'ny vanim-potoana mafy ny zavatra trehana ary eo moa mety misy olona angamba ao anatin'ny vanim-potoana ianao mitaintana ihany hoe hanahoana ihany ary nyity fiainan'ity ao anatin'ity fiafaran'ity taona ity tafavoaka ihany ve sa ahoana voavaha ihany ve ny olana sy maro samihafa kanefa ny te-hampirisika anao izay atoky an'Andriamanitra ary fikitra foana hatramin'ny farany marina fa mety mbola tsy tonga angamba ny tamin'ny fotoana hieritreretinao azy ny valombavaka io na mety hoe Andriamanitra niditra tsehatra io mety ny andro ianao efa mety nanomboka tamin'ny janvier mihitsiny ary efa maraparana ny taontsika mbola miandro foana ianao ary misy taona angamba ianao dia mety tena teny mety efa namoditra kely mihitsy satria mety mafimafy ny pression na mety ny olana sy maro samihafa fa baiboly dia mampianatra antsika ozy izy hoe sambatra ny olona izay matoky an'Andriamanitra ary ozy izy hoe tahina ny olona izay matoky an'Andriamanitra raha mijery ny ten'Andriamanitra tsika tokoa ny baiboly ny razanay ozy izy natoky ianao dia namonjy azy ianao dikan'izany mety ao anatin'ny vanim-potoana tena mety manansarotra angambany ianao fa mampirisika ianao izay hifikitra amin'Andriamanitra sy atoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany satria azo antoka fa tsy maintsy hamonjy ianao izy hatramin'ny farany satria indraindray tsika ohatrany hoe io moa Bishop
bishop misy tantara mahafinaritra be dehibe ao anatin'ny baiboly mampiseho zavatra ohatran'izany amin'izay fotsiny antsika ny Daniel toko fahatelo miresaka ny tantaran'ny Sadraka Abednego ary Mesaka dia io ny baiboly rehefa tamin'ny fotoana Nebokadnezara mpanjaka lehibe tamin'ny fotoan'andro ny teny tamin'izay fotoan'izay hoe tsy maintsy mekohaka amin'ny sary izay natsanga zany ny olona rehetra amin'ny fotoana mandeha ny mozika dia nisy fotoana tamin'ny andro ny ry Sadaka mihitsy no nisy an'izay vanim-potoana izay dia tsy nety niekohaka ry zareo dia zavatra nitranga dia izao nampanatsona ry zareo hoe sao dia tsy hainareo tsara ozy izy mozika ozy izy mpanjaka fa aleo averina ampanenony eo masonareo ilay izy dia mila mahita anareo mekohaka dia ny zavatra nitranga dia izao namaly ireo ozy izy hoe ry mpanjaka henonay tsara ny mozika tsy hoe koa hoe mareny izay ary fantatray tsara rehefa tamin'ny fotoana ianao ny teny fa tsy hoe koa hoe tsy heninay koa fa izao aoko fantatrao fa ny Andriamanitra ao tsy hankiofanay fa ny Andriamanitray dia izy no ianteranay atokisanay toy izy Nebokadnezara fiza moa zo Andriamanitra ao ny afaka hamonjy anareo amin'ny tanako fa rehefa fotoanareo tsy mety akoka dia tsy maintsy atsipany anatin'ny lafornareo dia ozy ny baiboly rehefa tamin'ny fotoana ireo Sadraka sy Mesaka ary Abednego mbola teny any hoe maoko fantatro ny Nebokadnezara fa na tsy hamonjy anay ary ny Andriamanitra izay tsy akohaka amin'ny Andriamanitra ao dia ny zavatra nitranga tezitra mafy Nebokadnezara dia nafanay ny impito laforo mandrapatonga le olona nanipy anjareo indray maty teo amin'ny toerana zavatra nitranga nefa na dia natsipy tao anatiny hafa ireo tsy may ana Nebokadnezara ary variana hoe ohatran'ny olona telo natsipitsika teo izy fa manina no mahita olona efatra ao ary ny fanefana ohatran'ny endrika olona ohatran'ny hoe zanak'Andriamanitra ary eo nitepika satria andraindrayntsika zanak'Andriamanitra mieritreritra hoe manina ary tsy tamin'ny fotoana le hoe le anipy anao tao anatin'ny laforo mihitsy Andriamanitra no teo izy niditra tsehatra fa andraindrayntsika mieritreritra hoe tokony any angamba n'Andriamanitra mamonjy any Andriamanitra no tokony manao zavatra kanjo nefa navelan'Andriamanitra mihitsy tao anatin'le zavatra mangotraka mamay ianao ary tao nefa ny Andriamanitra no niseho tsy tany ivelan'ny laforo fa tao anatin'ny laforo ary maro amintsika tahaka izany satria mety tamin'ity taona ity koa ianao mety ohatrana tsara hoe mihenjana ny tantara me mangotraka ny tantara ohatra me mafy izany zavatra izany kanefa mahafinaritra ao amin'ny boky Isaia ao bishop milaza ny Isaia toko 7:20 ozy izy hoe tsy efa laza ozy izy taminao Jakoba fa ozy izy hoe tsisy tokony atahoranao aza matahotra izy fa na dia mamaky ny afo azy ianao dia tsy homay ary na dia hamaky ny renirano azy ianao dia tsy hanafitra anao izy dikan'izany nina lalovanao tsy fotoana fimonomonoma izao tsy fotoana hakivinana handatsana ranomasina koa hoe hamezatsianan'Andriamanitra na koa hoe mety hamoiza-po fa fotoana tena hoe fikiranao hatramin'ny faran'Andriamanitra ary zavatra mahafinaritra ao anatin'ny tantara Daniela toko 7:20 izy dia nilaza ozy rehefa natsony Nebokadnezara amin'izay izy hoe mivoaty Sadraka sy Mesaka Abednego azoko tsaina angamba teo izy nikitakita be fa teto izy nanampitamby hoe Sadraka Mesaka mba afaka mivoaka kely ve rehefa mivoaka dia gaga izy fa ozy ny baiboly tsisy fofona afo kory ny teny aminy na ny kely ary tsy nikaraikina volony na ny kely ary dia ozy izy Nebokadnezara amin'ny Daniela toko 7:20 ozy izy hoe fantatra ankehitriny fa Andriamanitra ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego tena Andriamanitra ary misaotra an'Andriamanitra ozy izy fa ireo dia tena natoky ny Andriamanina ka tsy mivadika tamin'ny Andriamanina kan'izany marina fa mety mangotraka be ny adinao ary misy zavatra maro angamba loatra ny hafaty anao izany ny fijery azy fa matoky an'Andriamanitra fa hatramin'ny farany Andriamanitra tsy mamototra anao izany tsy manary anao izany ary hatramin'ny farany Andriamanitra izay zavatra niteneny sy nampanantenainy tsy mamototra hatramin'ny farany izy ka mbola mana fotoana vitsivitsy maromaro tsika mbola betsaka angamba mety teny ianao vao nanomboka ny taona misy amin'izy ireo mety mbola tsy tanteraka fa matoky an'Andriamanitra fa hatramin'ny farany dia matoky Andriamanitra zava-dehibe ny miankina amin'Andriamanitra zava-dehibe ny matoky an'Andriamanitra Jesosy dia lazo ny filazantsara ny Luka toko 7:20 hoe ny hain'ny olona ozy izy ny hain'ny olona dia tsy miankina amin'izay haben'ny zavatra ananany izany hoe ndraindrayntsika mieritreritra hoe rehefa hanam-bola be dia havita zavatra be rehefa hanam-bola be dia mety afaka hividy olona hanova-tanàna rehefa mahavita manana ny zao dia ho lasa tahaka ny zao ako fa Jesosy miteny hoe ny hain'ny olona dia tsy miankina amin'ny zavatra ananany ka be loatra mantsy ny olona mampahorotena ny asa mafy mba hanam-bola tsara ny manam-bola ary tsisy maratsy an'izany mampahorotena mavita amin'ny sara bady mihitsy azy mba hitadiavana fiainana tsara ny manana fiainana tsara fa nefa maro koa ny olona rava vokatra izany satria ohatrany hoe rehefa be vola rehefa manan-javatra materiel maro dia toa tahaka ny hoe tsy milin'Andriamanitra intsony anka rehefa tonga ny olana tonga ny atakiny devoly
tonga ny zavatra maro isan-karazany zay dia ngamba tsy tantara zavatra be ohatrany hoe zavatra nitranga tamin'ny firenena fotsiny na mpitondra fanjakana na olotsotra rehefa mipoka indray mandeha ny rivotra maro ny raraka ary tsy tafarina tsony satria tsy miankina amin'ny habean'ny ananan'ny olona ny fiainany eo no mazava-dehibe ny fahatokinan'Andriamanitra. Indrindra marina bishop satria io moa baiboly mampianatra koa izy hoe misy ozy izy ny olona mitoky ny habetsaky ny soavaliny ary mitoky amin'ny tanjaky sy ny herin'ny mpitaingy soavaliny fa tsy mitoky amin'Andriamanitra ny fony. Kanefa rehefa mijery ianao ny ohabolona toky firaika amby roapolo ny firaika amby telopolo izy dia milaza ozy izy hoe na dia voahomana miady mihitsy ary ozy izy ny soavaly dia an'Andriamanitra ihany no fandreseny. Dikan'izany zany io zany betsaka bishop mieritreritra hoe satria manana an'izao, satria ohatrany hoe malala olona, manana namana maro, manana relation maro, manana vola be dia be, manana fahaizana koa sy maro samihafa dia mieritreritra tsy maintsy tafavoaka, tsy maintsy mandresy tsy maintsy tafarina fiainako, tsy maintsy mahavita zavatra. Fa nefa nozy izy marina loatra ny teny baiboly ozy hoe reraka ny fony olona izay mieritreritra fa manao hoa ny nofonosandriny ary miala amin'ny Jehovah ny fony ary koa hoe mieritreritra fa mitoky amin'ny soavaliny sy ny herin'ny soavaliny fa tsy mitoky amin'ny Jehovah ny fony fa marina loatra ny ten'Andriamanitra ozy izy hoe na dia eo ary ny atao rehetrarehetra sy ny soavaly vonona iady ny fandresena dia an'Andriamanitra rery any. Ao anaty baiboly ao be dia be ny tantara bishop izay manambara an'izany satria na ao amin'ny boky mpitsara toko fahaenina ary tsika bishop dia mahita hoe tantara ny Gideon rehefa tamin'ny fotoana izy niady hoy izy Andriamanitra hoe amin'ity indray mandeha ity tsy ny habetsaky miaramila ny ahafahana mahita fandresena amin'ity indray mandeha ity fa nin'Andriamanitra mihitsiny minimum mihitsy ny olona nalefa niady tamin'izay 300 lahy ihany. Reo tsy 300 fotsiny isa miaramila fa navelan'Andriamanitra vitsy mihitsiny mba ho hitan'ny olona fa tsy ny habetsan'ny miaramila ary tsy ny habetsan'ny mpiaramila ohatrany hoe miaramila matanjaka ny ahafahana mandray na mandresy ny ady dia navelan'Andriamanitra ny ady 300 lahy fotsiny reo fa dia nagaga fa nahita fandresena. Atsika mieritreritra indray bishop hoe rehefa manana olona betsaka ohatrany hoe mety hoe angamba mety na fiangonana io na mety orinasa io na mety tsy fantatra koa dia tsy maintsy hoe mieritreritra hoe mahavita zavatra nefa tsy voatery rehefa tsy ao aminao fotsiny ny tanan'Andriamanitra na mety hanarivony azy ohatrany ao amin'ny tantara faharoa zao misy an'izay tantara izay hoe be dia be ny olona iady ary nefa ny tamin'izay fokonjoda vitsy kely par rapport amin'ny adversaire fa rehefa fotoana teo amin'Andriamanitra ny tanareo satria ozy ny baiboly voalaza fa natoky sy neteriteritra tamin'Andriamanitra ny mpanjaka dia vokatray dia nahita fandresendreo. Zava-dehibe ny dikan'izany ny fahatokitsika an'Andriamanitra sy ny fiankinantsika amin'Andriamanitra. Mety hiteny ianao indrindra rehefa mpivavaka hoe fa izay zany moa tsy mahatoky an'Andriamanitra ny tianareo tenenina koa fantatra koa nge izany resanareo izany fa na zany na zany sosotra tsy ilaina ve ary zany ny olona ka tsy ilaina ve zany ny vola tsy hitenanao an'izany mihitsy Andriamanitra rehefa hitahanao dia matetika fa tsy miteny tsy maintsy izay amin'ny alalan'ny olona kanefa tsy voatery tsy maintsy ilay olona fantatrao tsy voatery tsy maintsy ilay olona fiankinanao fa tonga amin'ny ten'Andriamanitra hoe manana olona maro eto amin'ity tanàna ity ako. Ny zava-dehibe indrindra dia izao ny fitokisanao amin'Andriamanitra dia Andriamanitra no mikitika ny fon'ny olona tsy izay mety zavatra ilaina mba hahasoa ny fiainanao. Fa ny fomba fijerintsika mihitsy indraindray no misy diso ka mahatonga antsika indraindray ohatrany hoe lasa mampifamadika ny tokony atao. Lasa ohatrany hoe ohatra anankiray zao ohatra raha dia tokony hoe hanambady fotsiny be dia be nefa te hanambady dia tsy mampaina azy miaraka amin'ny olona izay mpanompo sampy na mpijangajanga mihitsy azy azafady amin'ny teny ampiasaiko hoe prevré fotsiny olona manao fety isan'andro izay filazan'ny olona azy aleo ny manambady an'izany dia ozy izy rehefa aveo hoe dia rehefa aveo hitoriko teny dia mivavaka ole dia tokony hoe aleo aloha ilay olona hivavaka na hoe tao misy aloha hanompo an'Andriamanitra dia avelo aloha izy eo izay no vao tokony hanaiky hanambady azy na tsy fa matetika tsika mampifamady zavatra lasa ohatrany hoe maka hevitra malolo tsika izay vao hoe mangataka an'Andriamanitra raha ndeha toko ohatrany hoe projet dia hoe tia Andriamanitra ikeo asivitomboka se dia taio au lieu dia hoe inona Andriamanitra ny tokony ataoko dia rehefa avy amin'izay Andriamanitra mandeha fanaony amin'ny olona hoe ianona atao misy zavatra ohatr' izany ny fomba fijerintsika mihitsy no manimba ny fiainantsika noho izany mangataha amin'ny tompo amin'ity an'io ity mba homen'Andriamanitra anao fo mahatoky azy sy anona fomba fijery tsara mba hahatonga anao hamarina an'ity taona ity amin'ny voninahitra.
betsaka ny ohatra anatin'ny baiboly araka ny tenentsika teo bishop hoe ireo mpanjaka maro sy olona maro mifandimby fa reo samy nanana voninahitra ireo mazava ho azy ny mpanjaka rehetra samy manana voninahiny samy manana olona eo aminy manana miaramila manana zavatra rehetra fa nisan'ireny tena nanavaka ny tena mpanjaka maro tao anatin'ireo dia ny olona izay tena hoe nitoky tamin'ny Andriamanina. Nisy taona moa zanak'Israely raha mijerentsika ny tantara dia efa mba rehefa avy tany Ekipta ohatra izy dia efa mba nahita fahagagana sy maro samihafa fa ny olana dia ity rehefa tamin'ny fotoana izy tamin'ny voalohany nivoaka tany Ekipta miaraka amin'ny fahagagana nge tsika malala hoe ohatry ny ahoana ny fahagagana atao fa ny olana dia ity rehefa mivoaka indray izy dia niala tamin'Andriamanitra ny fony satria rehefa tamin'ny fotoana izy tonga nandalo hevitra ozy izy ny baiboly dia nanomboka monimona izy tamin'ny Mosesy mpitarika aloha dia avy eo izy tezitra toy izy hoe non ianao koa nga izy nyteninao fa ianao tokony hitarika anay tsy vitany hoe Mosesy fotsiny dia divany fa izy hoe nanala ny firavaka volamena sy ny rehetrarehetra ny olona dia nanao sary vongana toy izy hoe io ny Andriamanitra ao lasa au lieu de tokony toky tamin'Andriamanitra zany izy hatramin'ny mpiandohana Andriamanitra izay nanafaka azy tamin'ny fahagagana nanao zavatra maro fa rehefa nandalo hevitra izy ka nanomboka nahita olana sy maro samihafa toy izy hoe tia ny Andriamanitra ao tia indray zao ny iteheranao ary eo ny olona antsika satria maro amintsika za sura mihitsy ny bishop fa maro amin'ireo mpijery ireo efa maro ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao za sura mihitsy hoe hatramin'ny mety hoe tamin'ny taloha tamin'ny na dia tsy tamin'ny ity nanomboan'ity taona ity aza fa be dia be ny asan'Andriamanitra imbetsaka angamba ny devoly ny kasamono anao fa io ianao io ihany mbola velo ihany midika fa misy asan'Andriamanitra fa ny olana dia zao rehefa mandalo zavatra enjakenjantsika na sarotsarotsika na zavatra tsy fahitantsika na zavatra tsy mahazatra-tsika na mihoatra n'ilay kapasité atsika dia tady alay-panatsika hiala amin'Andriamanitra ny fotsika ka tsy hatoky azy fa te-tady zavatra indray tsika fikirina na ianteherana na eritreretana hoe hitady vahaolana famonjenantsika dia lasa mangozogozo ny fatokentsika an'Andriamanitra dia lasa tsy satsontsika mandany fotoana mihaino an'Andriamanitra araka ny teninao teo moa bishop hoe mila mihaino an'Andriamanitra ianao ohatrany hoe tokony Andriamanitra miteny hoe tia atao dia tsika avy eo manaraka fa tsy hoe tia ataoko Andriamanitra dia io indray ta io zavatra ataoko io dia au lieu de tokony mitoky amin'Andriamanitra tsika na dia ny zavatra tokony atao sy maro samihafa dia ohatra matahotra tsika ianao an'Andriamanitra fa matahotra hoe sao dia tsy hety ve le izy sao dia tsy ampy ahatonga antsika hita vahaolana sy ahatonga antsika ho tafavoaka dia lasa variantsika amin'ny zavatra hafa dia mandra-pahatonga antsika na dia ohatra mpivavaka azy dia ohatra ny compteny tsy miexiste Andriamanitra ny fiainantsika ohatra ny tonga ny ampiangonana foana mentory teny fa ny ataontsika ihany ataontsika ary ataontsika tena apara mihitsy Andriamanitra ny fiainantsika fa ny lohantsika ny fahaizantsika ny fieritreretantsika foana ny toizintsika hoe tsika miatrika amin'ny fiainantsika izay tsisy maharatsy azy moa fa satria Andriamanitra namehantsika fahendrena fa ny olana dia zao lasa au lieu de tokony hiaino an'Andriamanitra tsika dia andray directive sy instruction avy amin'Andriamanitra dia atoky an'izay satria tsika nge mahita fa ao zao ny baiboly mame ohatra le ohatra teo hoe rehefa tsisy mofo tsony ny zanak'Israely rehefa tsisy rano tsony zanak'Israely rehefa tsisy hena tsony zanak'Israely dia men'Andriamanitra toromarika Mosesy dia inona rano dia ohatra ny vahaolana tsisy dikany nge hoe vatolampy ny kapohanao nefa mamoaka rano manome anao le tediavinao fa ny olana nefa dia zao ndraindray tsika rehefa ataon'Andriamanitra hoe zao ny atao dia zany fotsiny ve efa natao koa zany nge tonga mitempete rehefa tamin'ny alina ny andritry ny alina nanao an'izany fa tsisy vahaolana ary eto ny tepika fotoana zao mbola tena voamaika raha norenanao ny finonao sy fitokisanao tanteraka amin'Andriamanitra ary tena hitsorahanao amin'izay lazainy fa force ianao tena matoky azy mihin'izay lazainy tsy maintsy mahita ny heriny ianao ia ka eto-pamaranana ny fandaharantsika sy amin'ny famaranana ny taona tsy Andriamanitra tsy tahitahantsika ary tsy ny fiainantsika ny sarotra hovaina tsy dia olana amin'Andriamanitra loatra manova ny fiainanao ary tsy zavatra ngezabe loatra amin'Andriamanitra manova ny fiainanao mapakatra ny fiainanao mivoninahitra fa ny fiatombohan'ny fiovana dia manomboka anatinao any rehefa manomboka miverina aminao ny fahatokianao an'Andriamanitra rehefa manomboka miova ny fomba fijerinao nandalo olona betsaka tamin'ny fiainako maro be mety hoe ngamba tsy ngezana ny eny hafa fa mba nandalo ihany ahako kanefa zao ny zavatra tsikatro indraindray ny olana dia tady te hivadika ao Andriamanitra eo amintsika ka tady hidikte ny fiainantsika hoe tsy maintsy zao ny toy any tantara fa mbola misy Andriamanitra ambony ny olanao io izay afaka mifainy zavatra rehetra ary tompony teny farany amin'ny zavatra rehetra ny zava-dehibe indrindra dia fotoana aloha zao voalohany hiverinanao mahatoky an'Andriamanitra faharoa fotoana zao
anovanao ny fomba fijerinao ao amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao manokana mihitsy satria indraindray koa be dia be ny zavatra mitranga ny fiainantsika zay tsorona mihitsy misy amin'ireny tsy mandravanao akory fa ianao fotsiny te ianao zany fanambazan'izany analehibe an'ilay olona zay tsy olana akory tonga fiteny tanao reo manisira an'ilay izy ohatrany grave be io hoe gnegnegnegnegne io hoe alors que le zavatra tsy dia olana be makaizy tanao izy taona zao mpianatra niaraka tamin'i Jesosy dia nisy tafiotra be tamin'izay zareo nandeha sambo dia nidirany rano ny sambo dia fasaika ny letika petera ny tabataba hoe sitrako ve ny hahafaty anay Jesosy nefa tsy taitra tsy hoe tsisy rano tany amin'izay nisan'i Jesosy tena nisy rano fa anao na ary izy ny tsy taitra satria tsy mitovy ny fomba fijery ny anankiray mahita fahafatesana ny anankiray mahita fahazoatsahatra ny rivotra ny anankiray mahita hoe tapitreto ny tantara Jesosy mahita hoe tsika mbola tsy maintsy makeny apita tanao tsy sambo ray mitovy zao ihany no misy olana ray mitovy zao ihany no atrea fa ny fomba fijery no mahasamy hafa ny zavatra rehetra samy eto Madagasikara tsika ao anatina ekônômy mitovy isika samy baiboly ray ihany angamba ny ivavahantsika izany hoe ny ten'Andriamanitra ray fa ny problème ny fomba fijeriny tsy mitovy ny fomba fijery mihitsy tsy miresaka hoe kristiana hoe katolika protestant adventiste évangélika charismatique pentecôtiste tsy any amin'izay fomba fijery zay niretsahako fa le fomba ijerentsika mihitsy ny zavatra atrehantsika ny fiainantsika ny tokantranontsika ny problème eo anolohantsika tsy possible mihitsy zany hoe ianao manana an'Andriamanitra mahatoky an'Andriamanitra dia hoe ho ravy ianao le famaritantsika mihitsy natao hoe rava mihitsy no olona satria indraindray ny définition antsika dia mifamatotra akolaka ny amin'ny filamboninahitra vaman'olombelona mararim-boninahitra vaman'olona loatra tsika ka rehefa misy zavatra voakitikitika ny réputation antsika na le voninahitra vaman'olona dia lazaintsika fa afa-barakitsika ravitsika tia Jesosy dia niteny tamin'ny fariseo hoe nareo tia voninahitra vaman'olona fa tsy mila voninahitra avy amin'Andriamanitra zay tena zavatra roa samy hafa mihitsy ny zavatra zany ary eo indrindra no matetika mahatonga antsika manana fijery diso mikasika ny fiainantsika ary manala ny fahatokintsika an'Andriamanitra fa zao no mba zavatra apetrako aminao raha mbola zanak'Andriamanitra koa ianao Andriamanitra ny teny ny zanako sy ny asan'ny tanako tsy avelao adidiko ihany ka eto mpamarana ny fandaharantsika tia merina anao zay hatoky an'Andriamanitra ary amin'ny fitombavaka amin'ny alady farany amin'ity taona ity dia tsiny zany fa mialady zao dia hivavaka ho aminao zay voalohany mba hiverena ny fahatokinao an'Andriamanitra faharoa hiova ny fijerinao ary ny fahatelo dia zao reo zavatra nampanantenan'Andriamanitra anao tamin'ity taona ity ary tena fantatro sy reny fananao hoe izay misy le teny ho an'ity taona ity dia hivavaka ho anao zay fa melohany farany taona zay rehetra no lazainy dia ho tanterahany aminy ka mampirisika anao zay ho avy amin'ny alady zao tsy fiangonana saina raiky sasiritsy cinéma raiky sa cinéma ritsy Andonalakely ary laskarpaty eo aloha ary ny fiangonana saina ny Tanjombato akaiky ny tetezany Tanjombato ianao mahita plaque hoe église évangélique saina ngeza-be menamena izy misoratra fotsifotsy dia manaraka le flèche miakatra eny fotsiny ianao dia amin'ny poto faharoa ianao mivily à droite dia ao aloha ao misy trano be fotsifotsy hoe église évangélique saina izany Ener Bishop famanasady moa fandarantsika fa dia natoky izay fanafinaritra anao ny fandarantsika ary amboatra ny programme anao ianao amin'ny fotoanantsika satria misy fionana izay inoko fa fionana avy amin'Andriamanitra horaisinao indray ao anatin'ireo fitombavaka izay rahantsika ireo izany tiana no manaramarika fa misokatra ho an'ny rehetra ny fotoana ary tsisy vidividirana mazava ho azy fa misokatra na aviaiza ianao na aviaiza tena tonga soa ianao anatin'ny toerana rezay atongavanao na ny Tanjombato na eny amin'ny raiky sasiritsa Andonalakely raha misy moa zany mety tianao fanontaniana sy maro samihafa tianao ifandraisana aminay aza mihafahafa fony izay anolotra ny fiara-miasa na koa fanampiana izay ahafanay manampy anao ao anatin'ny zavatra izay tokony azonay hanampiana anao izany eny ary fa dia manao velomanao izay mivady Bishop Patrick Ndrinarivo sy Révérend Fara Ndrinarivo samy mitomba fahasoavana veloma tao